antsika zay no faritany ty teny ty atao hoe finoana. De ny fahaizantsika miaina ao anatin'izay hoe misy an' Jesosy na de tsy hita ary misy zavatra eny an-tanany andeha haka an'iny eny an-tanany de izay zany natao hoe finoana zay. Ary iny finoana iny andao amarintsika ratsoratra masina hoe zava-dehibe tokoa ve sa tsy zava-dehibe. Andao ary jerevantsika ny tenin'Andriamanitra manambara sy manamarina zay zavatra izay hoe tena ilaina tokoa ve ny finoana eo anivon'zany atao hoe fangatahana na fitadiavana ny famonjena ao amin'Andriamanitra izany. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra zay efa haitsika tsenjery ao amin'ny Jaona 3:9-10. Jaona 3:9 efa haitsika tsenjery zao teny zao manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Na tsy vakitsika ary le Hebreo teo efa haitsika tsenjery ny Jaona 3:9 ary any amin'ny ankizy kely mianatra sekoly alahady ny sekoly sabata de efa samy ampianarina zany toko sy andiny zany daholo efa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Zany hoe ny zavatra tokana tadiavina amin'ny olona raha te handray le famonjena eny am-pelantanan' Jesosy izy dia ny finoana an' Jesosy. Ka rehefa mahazo an'io izy ao anatin'izay finoana zay de tanteraka io teny io hoe tsy ho very izy fa hanana fiainana mandrak'izay. Tadidio io tenin'Andriamanitra io resakaiza malala. Ka zay zany no anisan'ny dingana voalohany mila tanterahantsika raha te handray lay zavatra eny am-pelantanan'Andriamanitra, eny am-pelantanan' Jesosy Kristy isika. Mila mino an' Jesosy ianao zany raha mitady an'le hoe famonjena vokatra nataony tamin'ny raha an' Jesosy io de mino an' Jesosy ny takina aminao. Ndao mbola porifotsika amin'ny alalan'ny andinitsoratra masina anankiray zany ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ny toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 30 sy 1:30. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 30 sy 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ary ny voalazany teny. Ary rehefa nentiny nivoaka izy roalahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? De hoy izy roalahy, minoa an' Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy mifanalavitra fa tena manakaiky ary mitovy tanteraka amin'le Jaona 3:9 teo ihany. Raha nanontany an'i Paoly sy ny namany anankiray ity lehilahy anankiray ity hoe, tompoko, inona no mety ataoko? Mba haninona ozy izy? Mba hovonjena aho. Inona moa le famonjena resahantsika? Fanesorana an'le ota ao anaty mba hazahoana fiainana mandrak'izay. Ianao ihany koa zany dia mendrika sy tokony hametraka zay fanontaniana zay hoe inona no tokony ataonao mba hovonjena ianao, ho afaka amin'io tenao. De nyvalian'i Jesosy nivaly teny izay fanamafisana n'ilay Jaona 3:9 ihany hoe minoa an' Jesosy tompo de hovonjena ianao toy izany koa ny ankonanao. Zay no hany zavatra takina amintsika olombelona zay maniry, zay mangetaeta, zay mitady azany atao hoe famonjena izany. Tsisy afa-tsy ny atao hoe mino an' Jesosy. Ka raha somary averintsika kely zany de zao, maty Jesosy, latsaka ny rany, nanatitra n'izany tao amin'ny fitoerana masina indrindra izy, nahazo fanavotana mandrak'izay. Eny am-pelantanany zany fanavotana mandrak'izay io nanomboka tamin'ny fotoana nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mandraka androany, zay le hoe fanavotana mandrak'izay. Ka naroviana no misy olona hitady sy haka io famonjena io zay eny am-pelantanan' Jesosy Kristy de eny foana io. Raha ianao zany androany mangetaeta mbola eny am-pelantanan' Jesosy Kristy io. Raha misy amintsika manaraka ny fandarana am'izao fotoana zao no maniry fatratra mihitsy hoe za mba te ho afaka amin'io mbola eny, mbola tsy lefy sady tsy mbola lany ary tsy ho lany iny fandresena aina am-pelantanan' Jesosy Kristy. De manontany teny ianao zany hoe inona ary ny ataoko mba hazahoaka an'le zavatra eny am-pelantanan' Jesosy? De zay le hoe tsy hita maso le izy nefa misy, mila minotsika zany hoe misy Jesosy, misy zavatra eny am-pelantanany. Ka ny finoana an' Jesosy Kristy araky ny andininy anakiroa zay mivakitsika farany teo no ahafahantsika mandray izay fandresena sy fanavotana teny am-pelantanan' Jesosy Kristy zay, zay mbola eny am-pelantanany am'izao tsika miteny zao.
de falifaly ery tsika rehetrarehetra zao sady ravoravo esy raha izany no izy efa ela zany vovonjy de tsy fantatro aloha raha fahatsapano ny tenanao ve tsy ao anatinao tsony le ota ahoana moa na lalako fa tsy atao anatiko tsony le ota pastera vakio indray ny romanina toko fafito e de ny andininy faefatra ambe folo hatrany amin'ny fahavalo ambe folo sivy ambe folo rehetrarehetra any fa ao nanapory fon'ny olona hoe ao aminy le ota sa tsy ao aminy le ota inona ny dikan'izany raha zavaky tsotsotra fa mbola hidirintsika lalina izy amin'ny fampianarana manaraka de zao raha mbola ao anatin'ny olona le ota manana fanarian-dratsy foana izy manana fanariana ao anatiny izy eritreri-dratsy tianao zavatra ratsy foana fa ndraindray vitan'le izy ndraindray tsy ataon'le izy satria fantany hoe ratsy le izy ka raha mbola ao anatin'le olona zany le feritreretana sy hoe fikasana sy fanariana ratsy de mbola ao anatin'le ota zay nge le tenintsika tamin'ny fampianarana farany hoe ny rahan Jesosy de manadio ny feritreretan'io mihitsy zany le tsy vitan'ny raham-biby fa vitan'i Jesosy tamina rahany le feritreretana mihitsy zany zany hoe le ota mihitsy niongotra de tsisy tsony le fanarian-dratsy sy feritreretan-dratsy fa ianao zany am'izao fotoana zao mbola matsapy raha ny analo de tena mbola ao tena mbola ao nefa ianao nilaza fa mino an Jesosy de nidikan'izay tsy mbola nino an Jesosy ianao de mety misy olona tezitezitra indray zao hoe ahoana indray zay lazay mipastera fa tsy mino an Jesosy efa foavina ny vavaka tamin' Jesosy efa foavina ny nino an Jesosy za efa nino efa ela be mihitsy tena marina ny teninao fa saingy zao te hamaritra kely aminao fotsiny hoe fantatrao ve hoe inona moa ny atao hoe mino any Jesosy zay zany mba tiako faritanao kely indray de eo manodidilo eo zao sasany hoe ahoana marina moa le mino de samy manana valy teny tsika rehetrarehetra zao fa ny mahagaga de zao raha ohatra zao tsika ao anatin'ny atao hoe fotoana sarotsarotra tokoa eto amin'ity tany ty mihitsy fa tsy hoe to Madagasikara fotsiny inona moa no tiako resahana de zao hoe manjaka ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny tany fa raha misy jola anankiray tratra raha mba ohatra ka hoe mba afaka manontany andreny angambontsika de anontaniana hoe iny jola iny zany anontaniana hoe ianao ve mino an Jesosy za tena miteny aminao tsy anda izy fa tena anaiky izy nefa izy jola raha ataontsika ihany koa hoe mety mahafantatra olona mpivariteny ianao le mpivaritena tena efa tena mpanao azy reny moa zany efa samy misy daholo na lahy na vavy fa maro am'ireny ngeny mba anontany raha ohatra ka afaka manontany ianao hoe ianao ve mino an Jesosy za tena miteny aminao tsy anda izy nefa za milaza aminao ihany koa fa tsy ren'olona reny ny atao hoe mino an Jesosy de hoe manana famonjena ao anatiny izy afaka amin'ny ota raha afaka amin'ny ota izy tsy nanao an'izany asany zany tsony ka ohatr'izay koa ny ilazako aminao zany hoe ianao mety miteny mety mieritreritra mety milaza hoe za efa ela no nino an Jesosy fa ny marina mbola tsy nino ianao ny tena izy de zao hoe le mino mihitsy no tsy haintsika satria ny mino tsy vitan'le miteny fotsiny hoe za mino an'Andriamanitra ray tsy tosy ny karazany za mino an Jesosy Kristy za mino fa misy za mino fa misy Andriamanitra za mino fa Jesosy nanao zao za mino fa zao za mino fa zao tsy izay le finoana takina azahoana famonjena fa inona ary le atao hoe finoana de alao jerentsika aleo faritatsika tanteraka sy ho azavaina tsara aminao hoe inona marina lay tena finoana takina amin'ny olona mba azahoany famonjena ny tenin'Andriamanitra ihany ny vakitsika ary iverina kely eo amin'ny bokin'ny Romanina isika amin'izao fotoana izao mba ahafahana mamaritra izay hoe finoana tena takina amin'ny olona izay Romanina dia ny toko 10 andininy 9 sy ny andininy 10 Romanina toko 10 andininy 9 sy ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny fa ahoana ny lazaina eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao dia ny teny ny amin'ny finoana izay torianay satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao ohatrany hoe teny tsotsotra ary maro ary tsika angamba no mieritreritra zao eto ampamakiana nyity teny ity hoe sy efa ela be any nanao an'izany
azavaiko tsara le teny ary meno tsara ianao. Eo akaikinao ny teny ozy izy. Ny apôstôly Paoly ihany ty le nampianarin' Jesosy ary manana ny fampianarana zay tsy takatry ny sain'ny sasany. De eo ambavanao izy, eo akaikinao ny teny eo ambavanao sy ao am-ponao. De ny teniny amin'ny finoana. Izao zany ny teny ny amin'ny finoana. Na zao ny fanambarana ny amin'ny finoana. Na izao no fidirana amin'ny finoana. Inona le izy? Hoy izy hoe, satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, zany hoe manaiky amin'ny vava. Faharoa, mino amin'ny fo. Zay zany le zavatra anankiroa, zay le hoe teniny amin'ny finoana izay hamonjenantsika. Voalohany, manaiky amin'ny vava. Inona le ekeny? Manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao. Faharoa manarakarak'izay, mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjena ianao. De hozy ianao fa zavatra tsotra e. Za zao efa ela be ny nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ary tena ny vavako mihitsy ny teny an'izany. Za tsy mandà hoe diso zany, fa tena marina zany. De hozy koa ianao hoe, za koa efa ela be mihitsy nino fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Iza koa moa tsy ino an'izany. Marina de marina tokoa ny ianao e. Tsisy anamelohako anao amin'izany. Fa saingy zao fantary fa misy zava-miafina